Ny coalition des radios sy nietsika tantsorika Covid-19 dia manolotra ho anao. Angano arirarira. Ilay biby kely pakafanahy. Angano no soratany Ariko Misarandry. Nefa malomafo ny losi ny tanana ary ny tongotry indray andro fa niady an'izay ho mpanjaka. Izany tokony ho mpanjaka hoy ny loha satria izano ambony indrindra sady mpibaiko anareo rehetra. Izaho koa no mpijery sy mpiaino ny zavatra rehetra ary mpampiditra ny sakafo ivelomanareo. Tsy manaiky anompo anao aho hoy ny tanana. Na dia mahita sy mandre azy ianao nga afaka makana inona na inona raha tsy eo aho. Na ny mitondra sakafo makany aminao aza mbola izay ihany. Noho izany tokony ho mpanjaka. Mangina daholo fa samy tsy misy dikany eto anatrehako hoy ny tongotra. Na mahita sy maheno aza ny loha na mandray aza ny tanana, raha tsy misy mitondra anareo makety sy makeroa dia tsy misy dikany daholo zany. Tsy adala ny olombelona raha ny teny hoe ny tongo-dava ahita-kanina. Noho izany tokony ho mpanjaka. Tsy netiny lamina mihitsy ny adin'izy telo mirahalahy fa samy miziriziry tamin'ny heviny. Eny ny zanahary ny fifamalian'izy ireo ka hoy izy hoe matoa na ampiarahako eo amin'ny vatan'ny olombelona ianareo dia samy ilaina. Noho izany tsy tokony hisy anambony tena ho mpanjaka ianareo fa mitovy avokoa. Tsy tokony hiady ihany koa fa mifankatiava tsara. Tsy misy mahavita tena ianareo fa mila mifanampy sy mifameno amin'izay rehetra atao. Raha sanatria ka misy aminareo tsy manao tsara ny asany na manao tao foana dia mety ampidi-dozan'ny olombelona izany ka samy mitandrina tsara. Nanomboka hatreo dia tsy niadiady intsony ny losi ny tanana ary ny tongotra fa ny fankatia sy ny fanampy hatrany. Fa ndray andro raha nandeha teny ny olombelona dia nisy bibikely tsy hita maso nipetraka teo amin'ny tanana. Dia niteny tamin'ny tanana hono ilay izy hoe nahoana raha mba raisinareo namana mba te hiditra ao anatin'ny vatan'ny olombelona manko. Tsy afaka makao nefa raha tsy entinao eo amin'ny vavana ny orona na ny maso ka mba ampiory ahiditra ao e. Tsy tapako rery zany hoy ny tanana fa tsy maintsy ifampiarako amin'ny loha. Izy ihany no afaka manapaka an'izay tiany sy tsy tiany ampidirinao. Fa angamo tsy mitovy zo nareo hoy ilay bibikely. Nahoana no mbola era aminy ianao sa izy no efa mpanjaka? Tsy misy hoe mpanjaka sy mpanompo ato fa mila mifanaja avokoa hoy ny tanana. Ny fifanajana no mariky ny fahendrena. Raha izany dia mba reseo lahatra ary izy ampiditra ao fa omeko izay tadiavinao ianao hoy ihany ilay bibikely ny sisika. Miala tsiny fa tsy mpanao risoriso aho hoy ny tanana nanomboka ho sorena. Toa hafahafa amiko zato fihetsika eo. Niala maina teo amin'ny tanana ilay bibikely fa tsy naharisy lahatra azy. Tsy nionina tamin'izany anefa izy fa mbola nandeha niresaka tamin'ny tongotra indray. Mampalahelo aza tenao ry tongotra hoy izy mody nangoraka. Fa nahoana hoy ny tongotra gaga. Jereo ny losi ny tanana miaingitraingitra ery ambony ery fa ianao rery no avelany ety ambany ety. Tsy vitan'izany fa mbola asainy milanja samy rery an'ity vatana mahavesatra be ty. Tsy maninona izany fa izay no efa anjara asako hoy ny tongotra tsirototra. Samy manana ny ndraiky ny tsirairay avy ary mifameno avokoa ny asa rehetra ka tsy misy tokony hifanjanana na hifampialonana. Midera ny fahendrenao hoy ilay bibikely mody nandoka ny tongotra. Noho izany fahendrenao izany indrindra no antony nanatonako anao. Misy mba fiangaviana kely tiako atao aminao manko. Lazao fa tsy maninona hoy ny tongotra. Te hoe niantsena kanefa tsy afaka mandeha rery ka mba afaka mitondra avy ianao. Tsy maninona fa hoany mihitsy koa zao ka hoy ny tongotra. Afaka miaraka amiko ianao. Dia niaraka tamin'ny tongotra nankinetsena hoy ilay bibikely tsy hita maso. Maro be nefa ireo namana efa niandry teny. Ao ireo mipetraka eny amin'ny fitafian'ny olombelona. Ao ireo mipetraka eny an-dalana rehetra eny. Ao azy ireo mipetraka amin'ny sakafo sy ny sisa. Rehefa tonga teny etseny ilay bibikely tsy hita maso dia tsy nijanona teo amin'ny tongotra fa nifindra teny amin'ny loha indray. Na alainy fanahy ny maso mba hijery sakafo iray mampilendalenda. Ilay sakafo anefa tsy misarona sady feno an'ireo bibikely tsy hita maso namany. Voasarika tokoa ny maso ka nitarika ny tongotra mba hanatona teo. Nalainy fanahy indray ny orona mba aheno ny fofo ilay sakafo izay toa manitra sy manitona. Avy eo nampirisia ny vava mba hanandrana ny tsiron'ilay sakafo avy hatrany.
dia samy nangataka tamin'ny loha ny maso sy ny orona ary ny vava mba aniraka ny tanana andray an'ilay sakafo ka ampiditra azy avy hatrany any am-bava. Dia naniraka ny tanana tokoa ny loha, saika handray an'ilay sakafo avy hatrany tokoa ny tanana. Kinanjo tadidiny tampoka ny resaka nataon'ilay bibikely tsy hita maso ka hoy izy tamin'ny loha: misy bibikely tsy hita maso nampirisika handresy lahatra anao mba ampiditra azy eo anatin'ny olombelona, ka aleo tsy ampihinantsika n'io sakafo tsy voary io ny olombelona fa sao tafiditra any tokoa izy. Za koa tsy te hitondra sakafo makany amin'ny vava mihitsy raha tsy efa madio tsara voasasa amin'ny rano sy savony. Marina izany, hoy ny loha. Efa nafarany zanahary tokoa sika mba hitandrina tsara sao ampidi-doza ny olombelona. Tezitra sady diso fanantenana hoy n'ilay bibikely tsy hita maso raha nandrian'izany. Tsy afaka nifindra teny amin'ny olo-kafa koa izy satria nielanelana iray metatra tamin'ny olo-kafa ilay olona nipetrahany. Mbola nibitsipitsihana hatrany anefa ny tanana mba hikitika ny vava sy ny orona ary ny maso, saingy tsy nety mihitsy. Nolazay ny tanana tamin'ny loha zany bitsibitsika mbola nataon'ilay bibikely tsy hita maso tamin'izany, ka hoy ny loha: manomboka izao dia tsy maintsy manao fitaovana fanampenana vava sy orona rehefa mivoaka ny trano, ary tsy mahazo mikitikitika ny tarehy mihitsy ianao tanana raha tsy efa madio tsara voasasa amin'ny rano sy savony. Mafo ny rankizy ilay bibikely tsy hita maso rehefa nandrian'izany. Zavatra tena atahorany manko ny rano sy ny savony. Vao tonga tao an-tanàna tokoa ny olombelona dia nosasany tamin'ny rano sy savony ny tanany sy ny fitafiana vao avy nanaovany, ka maty tsy tradrano teo ilay bibikely ratsy paka fanahy sady tsy hita maso. Angano arirarira. Ny coalition des radios sy ny hetsika tantsorika Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano arirarira.